ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famiraba antsika rehetra afaka malala hatrary alakamisy 17 ny volana jolay ity. Ny bokin'ny Exodosy toko 5 voalohany ka hatramin'ny 10 no mofinaina antsika ny avako. Exodosy toko 5 voalohany ka hatramin'ny 10. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany, Mose sy Arona dia nakao amin'ny Farao ka niteny taminy hoe izao no lazain'i Jehovah, Andriamanitry ny Israely. Alefaso ny oloko mba hanao andro firavoravoana ho ahy any an'efitra. Fa hoy Farao, iza moa Jehovah no ekeko tena dia fasako ny Israely? Tsy fantatro izay Jehovah ka tsy alefako ny Israely. Ary izy roalahy, Andriamanitry ny Hebreo efa niana taminay, kotra rantitra ianao, aoka andeha lalaka telona any an'efitra izahay amin'ny zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitray. Fa ndao izy amely anay amin'ny arety madingana na amin'ny sabatra. Ary ny mpanjakany Egipta taminy, nahoana ianareo ry Mose sy Arona no manaketraka ny olona amin'ny asany, mandehana any amin'ny fanompoanareo mafy. Ary hoy Farao, indro efa maro ankehitriny ny olona eto amin'ny tany ka ianareo mampitsahatra azy amin'ny fanompony mafy. Ary tamin'izany andro izany Farao nandidy ny mpampiasa ny olona mpampifehy azy ka nanao hoe, aza omenareo milolo anaovana biriky tahaka ny teo aloha intsony ny olona, fa izy ihany no ka andeha hanangona mololo azy. Kanefa nisan'ny biriky izay fanao teo aloha dia mbola mpanaovanareo azy ihany, fa aza ahenanareo, fa malaina izy, koa izany no hitarainany hoe aok'izay andeha hamono zavatra atao fanatitra ho an'ny Andriamanitray. Hamafino fanompon'ny olona mba hifotorany amin'izany, fa aza velona iaino izay lainga foana izy. Dia nivoaka ny mpampiasa ny olona mba mampifehy azy ka niteny tamin'ny olona manao hoe, izao no lazain'ny Farao, izaho tsy mba hanome milolo anareo intsony, fa mandeha anareo ka manangolona milolo any amin'izay ahitanareo satria tsy ahena ny fanomponareo na dia kely akory aza. Dia niely eran'ny tany Egipta rehetra ny olona mba hifaky vodivaro solon'ny milolo. Ary ny mpampiasa nandodona azy ka nanao hoe, fitao ny asanareo izay anjara fanomponareo isan'andro tahaka ny folom-bola nisy milolo ihany. Ary ny mifehy ny zanak'Israely izay nitendren'ny mpampiasa azy amin'ny Farao mba hifehy azy, dia nokapohana ka nanontaniana hoe ahoana no tsy nahavitanareo ny anjaranareo tamin'ny fanaovana ny biriky omaly sy androany tahaka ny teo aloha. Dia nakao amin'ny Farao ny fifehy ny zanak'Israely ka nitariana taminy hoe nahoana no manao toy izany amin'ny mpanomponao ianao. Ray masina manao masinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tenentina mampieritreritra antsika ilay avako malala dia ny teny manao hoe hamafio ny fanompon'ny olona mba hifotorany amin'izany, fa aza vela iaino izany lainka foana izany izy. Tenin'ny Farao ilay avako malala. Inona ny dikany tenin'ny Farao io? Hamafio ny fanompon'ny olona mba hifotorany amin'izany, fa aza vela iaino izany lainga foana izany izy. Farao ilay avako malala eto dia tsy afa-tsy akory fa ilay mpanjakan'ny Egipta. Ary ratsorina ilay nanandevo, ary mbola eo am-panandevozana ny zanak'Israely. Ao anatin'izany fanandevozana izany zanak'Israely no mbola tenenina manao hamafiso ny fanompony. Ilay mpanandevy ito no manao hoe hamafiso ny fanompony mba hifotorany amin'izany fanompony izany. Inona dika izany teny izany rehefa malala raha piarina amin'ny ara-panahy. Andefy tany Egipta ny zanak'Israely araka ny fantatsika 500 taona izy ny tany, ary amin'ny fotoana io dia efa hivoaka amin'ny Egipta ny zanak'Israely. Dia amin'ny toko 5 dia nangataka anao zanak'Israely zany aty am-piandohana. Nangataka manao hoe tamin'ny Farao, mba alefaso anao zay mba hanao fanatitra ho an'ny Andriamanitray any an'efitra. Fa azany lalana zany dia lalana hatelona. Lalana hatelona io dia mba alefao zahay mba handeha ho any an'efitra. Ilay voambolana ampiasaina eo dia voambolana amin'ny teny Hebreo hoe hag, izay mitovitovy dika ihany amin'ny teny Arabo hoe had. Ny had amin'ny teny Hebreo na amin'ny teny Arabo na ny hag amin'ny teny Hebreo dia fivahiniana masina.
dia toy ny milaza zany eto amin'ity exodosy toko fahadimy ity manao hoe mba omeo fotoana kely ere zahay mba hahafahanay mivahiny na miala vetivety aloha zay ihany toko fahadimy ity zany aloha mbola zay noinaseo mba omeo fotoana zay hanomponay ilay Andriamanitra ay ary lalana atelona le izy tahaka ny hoe nangataka congé zany ny zanak'Israely raha eto amin'ity toko fahadimy ity mba omeo fotoana mba hanaterana fanatitra re aloha any amin'ilay Andriamanitra ay dia valiny hamafio ny fanompon'ny olona mba hifotorany amin'izany fahazavela eny zany lainga fondrazy ina ny dikany zany afaka malala voalohany dia izao satria tsy fantatry Farao ny Andriamanitra ny zanak'Israely tsy fantany azatoloana fa ny teny Mose sy Arona dia ny hoe hanao sorona ho an'ny Andriamanitra ay ny teny hoe sorona ara-baka teny dia fandatsahanaina fandatsahan-dra zany na biby io zay zany fanao fa tany amin'ny faritra sasany dia nisy olona koa tamin'ny andron'ny vanim-potoanany antikité ny Egyptianina dia tsy manao sorona biby fady ny Egyptianina zany ny Egyptianina dia tsy manao sorona biby fa ny azy dia zava-maniry na zava-roatra zany atohitra tsy fantatry ny Egyptianina zany ny sorona biby tsy fanohany loatra zany ny Kananita reny no sy ny favana-tsiosy zay manao sorona ondry na omby takisany dia tsy fantatry Farao izy Farao inona koa zany Andriamanitra mila rahana biby zany tsy fantatry fa zay ny dikan'io zany hoe nangataka zany zanak'Israely mba hanao ny fanompona ny sorona zay nasain'Andriamanitra na zay natao taminy fa tsy fantatry Farao ilay izy ary dia rehefa malala anankiray raha jerena amin'ny fiainana zao tontolo zao zany dia zao misy fotoana ny mpanompon'Andriamanitra tsy manam-potoana na dia hivavahana aza tototry ny asa izao tontolo zao manao hoe ataovy mafy ny asan'ny olona zao ataovy mafy ny asan'ny olona aza velarana fotoana herehany izy hanompoly an'Andriamanitra aza atao fantany akory sy Andriamanitra zao tontolo zao koa tsy mahafantatra an'Andriamanitra zao tontolo zao tsy mahafantatra an'Andriamanitra nge hoy Jesosy manao hoe tsy zao tontolo zao tsy mahafantatra nareo mahafantatra satria za mitoetra ao anatinareo fa zao tontolo zao nga mahafantatra fa raha masina nge tsy amin'izao tontolo zao fa ao aminareo satria mitoetra ao aminareo izy ao anatinareo no zany tsy fantatra zao tontolo zao zay Andriamanitra tsy fantany dia izy manao hoe amafiso ny fanompony ary rahantsika mihitsy le afaka malala mijery ny fiainantsika kehitriny mafy fanompona miasa mafy amin'ny firy vao mifo amin'ny firy vao matory amin'ny firy marana dia efa mifo dia miasa mandeha makaiza nefany io manompo amin'izao tontolo zao ampanompony zao tontolo zao hany ka tsy manam-potoana handanana atelona akory hanompona an'Andriamanitra ilay hoe lalana atelona dia tsotra be afaka malala teny heviny dia tsotra mba hiatahana mihitsy any Egypta zany hoe lay fanompona dia mila fiatahana mila fitokanana mila fanginana hafahafa be amin'ny Egyptianina ny ahita raha latsaka ao anatina fa tena mitokana mihitsy niataka zany hoe mio fotoana zahay mba hiatahana ito izy zao tontolo zao tsy mila fotoana zao aminareo tsy fantatra izy Andriamanitra reo zay ny tomponareo azanzaza afaka malala tsy mbola zay ihany natrikehitriny fomba fiasana zao tontolo zao mampanompo ny olona manandevo azy tsy ahafantarana an'Andriamanitra tsy anompony an'Andriamanitra fa ny faharoa afaka malala nydikan'ity hoe amafiso ny fanompon'ny olona dia zao mba hananana vokatra be dia be manompo résultat zay zao tontolo zao moa zany zao ny andrefesana ny ataontsika hoe efficacité na ny fahombiazana dia zao résultat saky ny metsika dia zao aizany résultat aizany le résultat nefa amin'ny fotoana io résultat zao tontolo zao mamaritra azy matériel io vola io économie io toe-karena io zay tsy diso akory avako malala zany tsy zany ange tsy diso zany nge amintsika amin'ny kristiana ange zany conséquence vokatra fa tsy objectif akory fa amin'izao tontolo zao terazay mihitsy ny azo-pisina amintsika kristiana kado zany omen'Andriamanitra fotsiny zany vokatra zany fa ny finoana ny zavatra rehetra fanarahana azy ny zavatra rehetra fa kado ny résultat fa amin'izao tontolo zao fa madia tena mafiso ny fanompony mba hanana résultat
tsy mampaninina napodika ny fiaina napodika ny fiainam-pianakaviana napodika ny fifandraisana na tsy manompo an'andriamanitra ntsony azy izy na tsy hininina ntsony amin'ny maha-olona azy na mandady amin'ny tany azy izy mitenen'io manao hoe azamena amin'olo ntsony mihitsy izy tamin'izany fotoan'izany moa ny tany any Egypta zany tany Egypta dia misy karazana tany tsy miraikitra raha tsisy mololo aty amintsika mantsy rehefa manao biriky tany a dia tsara lay tany zany dia efa madito azy dia mora be manao an'ilay tonga dia mipetraka ho azy dia mitambatra ho azy ilay tany asiana rano dia totoina dia mitambatra reny tambotaniny tolo mbola hitantsika ireny dia mipetraka tsara fa tamin'ny andro Egyptiana nasiana mololo mila zavatra afangaro any zany mila liant mila afangaro ilay tany vao mahazo aina tsara lay briky dia taloha dia asiany misy sarety na misy le mololo dia omena arotsaka eny an-tsahiny amin'ny mpanao briky eny dia mitetika an'le mololo fotsiny na manambatra azy amin'ny tany ny mpanao briky dia efa vita ny briky fa zao kosa asaina mitady ny mololo mihitsy izy sady asaina mitady mololo zany izy asaina manao briky dia laha ny fotoana indroa izy na intelo akory azy sady mitady mololo mitatitra ny mololo ary dia zay vao manao briky mazava ho azy tsisy résultat kely ny résultat io teneniny kely ny vokatra afaka malala izay midika an'ity teny ity hoe amafisy ny fanompon'ny olona dia izao tontolo izao tsy mitaky afa-tsy vokatra tsy miraharaha zay mahainao anao tsy mampanina an'izao tontolo izao zany hoe zon'olombelona fahasalamana hery tanjaka fiainam-pianakaviana fanomponana tsisy raharaha iny izao tontolo izao an'izany zany rivotra iny iny fa zao asio vokatra na iza maty na iza reraka na iza simba vokatra ihany zany dry afaka malala ny dikany fanompony eo teny fahatelo afaka malala ny dikany teny hoe amafisy koa ny fanompon'ny olona dia izao apedio izy fantatry farao tsara fa rehefa mafy ny fanompon'ny olona dia tsy maintsy hifototra any amin'ny Mosesy sy Aronany olona dia marina mihitsy mifototra tany amin'ny Mosesy ny olona ary nyteny tamin'ny manao hoe nary maimbo amin'ny Egyptianina izay hoy zanak'Israely maimbo amin'ny Egyptianina izay no nareo mirahalahy jere mafy satria rehefa tena mafy ilay fanompona dia lasa nifototra tany amin'ireo mpitarika azy ny zanak'Israely no fiterany indray ary lazainy fa i Mosesy sy Arona no fototry ny vahavoazany dia io izy fa nandary tany amin'ny Farao indray dia niteny tamin'ny Farao manao hoe nahoana ny manao toy izany amin'ny mpanomponao ianao dia ny 15 zany hoe io ilay olombelona ankehitriny andevony izao tontolo izao dia rehefa terena izao tontolo izao mafy dia mbola iza mitady vahaolana ao amin'izao tontolo izao ihany mbola ao ihany hoe velona mahavotsy azy nahoana manaiky io mpanompony Farao izy manao hoe nahoana dia manao toy izao amin'ny mpanomponao ianao zany hoe Farao zany mekeno tompony eo Mosesy Arona mitona azy hiala andeha hanao fanompona anaty sorona any ary ho azy ny anatonga azy roalahy io fa izao ny teny tamin'ny Farao manao hoe enao angeny tomponay nahoana no ataonao an'izao zahay ary zany avy fiainantsika kehitrindry afaka malala izao tontolo izao mampanadino anao fa mpanompon'Andriamanitra ianao dia zigainy izao tontolo izao ka izao tontolo izao indray lazaina fa tompo any amin'izao tontolo izao ny mangataka any amin'izao tontolo izao ny miankina any amin'izao tontolo izao tontolo izao ny heverina fa mamelona dia afaka malala hoy Farao ety amafy ny fanompon'ny olona ny dikan'izay afaka malala tandremo ianao fa sao dia izao tontolo izao ny mampanompo anao farany afaka malala ny dikan'ity teny ity koa hoe amafio ny fanompon'ny olona tsy hoe mahatonga fisaratsarahana ihany mahatonga fifampiagana ihany ny fahatelo fa ny fahaefatra dia ity afaka malala mahatonga fahakiviana miravoravo tanana kanefa tsy maintsy manome vokatra zay hoe mahazo ny zanak'Israely mafy ny fanompona vezivezy eran'ny Egypta sady mitatitra mitady vodivary atosolommololo miasa mafy zany hoe amafiso ny fanompona rehefa malala hoy Jesosy manao hoe ho anao zay miasa faratra sy mavesatra entana avy fa omeko fitsaharana ho an'ny olona tahaka izany driavako nahatonga an' Jesosy ny teny an'io teny io mafy ny fanompontsika riavako to amin'ity tany fandalovany ty indraindray tsapanao mavesatra ny fanomponao tsy le fanompona any tompo fa mafy ny asana ny fiainana raha tsy haina azo ilazana azy mafy ny fiainana to amin'izao tontolo izao
renao ny amafy ny fiainana, ny vidim-piainana mialafo, ny vidiny zavatra mialafo, zay hovidiana tsisy, ny havana rire mararindray ranona, sepitry ranona, kivy ranona, ny ary misy mamoy, renao mavesatra. Zany ny dikany hoe hamafiso ny asan'ny olona ankehitriny, tazanao ankehitriny, miamafy ny fiainantsika. Mety tsy miasa tsika noho ny hoe viboana, fa tazantsika ho mafy ny fiainantsika. Tsy memora mihitsy ny fiainana zao tontolo zao levako malala fiainantsika dia tsy mora, tsy zao mihitsy leo zany hoe memora. Mandeha mivoaka ianao, tsy maintsy mandeha tongotra lavitra, tsy misy noho ny fandaminana tsy mizatsinina izana izy, fa ilazana fotsiny manao hoe marika hamantarana ny tenin'ny Farao fa amin'izao andro antsika izao indrindra io teny io manao hoe hamafiso ny fiainany mba ho adininy ny Andriamanitra, hamafiso ny fiainany mba hizarazara izy menakavy ka tsy hifankaty tsy hifa fa hifanimetsiny ao, hamafiso ny fiainany mba hanatonoiny, mba ho potika ny maha izy azy ka tsy hanana ny fijoroana intsony, hamafiso ny fiainany mba tsy hanana ny fifaliana, hamafiso ny fiainany mba hahafahany mbola handadizany sy hanim-pony antsika ihany. Zay ny dikany hoe afaka malala zao tontolo zao no miteny an'izany. Saingy Jesosy ry afaka malala miteny manao hoe aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana fa matoky zaho efa nalisy zao tontolo zao. Mareza ry afaka malala fa tsy Farao akory ny tompony teny farany amin'ity Exodus. Namafy taky ny nary ny fanompoan'ny Egyptiana fizaham-toetra ihany io. Vetivety noza ao arinan'io afaka ny zanak'Israely. Fa minory afaka malala ny tenin'i Jesosy hoe efa resy zao tontolo zao. Mizaha toetranao sy mitaizanao Andriamanitra fa maharita amin'ny finoana. Na miafy aza ny zavatra lalovana ankehitriny, tazoniny ny finoana, fikirony finoana. Fa zay no antony nanomeza ny tompony zanany hamonjy antsika, hamonjy anao. Vavaksika. Tompo sotranao zahay noho ny amin'ny Jesosy zanakao zay namonjy anay. Efa nampiona anay ianao fa hita karazam-pahoriana ty amin'izao tontolo zao satria maheritseritra tontolo zao tsy faly amin'ny fanananay ianao, mandrovo tsi Satana satria akaiky ny farany. Dia mampahirezanay tompo iorina amin'ny finoana. Aza velanao hovariana amin'ny amafy ny fiainana izahay satria asan'izao tontolo zao zany mba hampanalavitra anay aminao. Fa omeo fahendreny zay aizanay mandanja ny fotoananay ka ahafahanay miaino anao, ahafahanay mametraka ny fiainam-pianakaviana amin'ny toerana, ahafahanay mity anao, mity ny namanay, mity ny havanay, mity ny tanindrazanay, ary dia ampahirezay amin'izay rehetra mbola hijony vavolombelona. Aoka napaka ao am-ponay Jesosy ny fiadananao. Amen.